Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ilay mpamonjy atsika. Araka ny fandaminana efa fantatsika dia ny vala fahazavana no mitarika amin'ny fotoam-pivavahana anio. Ary ny loha hevitra izay fampizarantsika androany dia hainga vao miaraka amin'ny tompo. Ny amin'ny fanarahana ny fotoana androany misy décalage kely dia mila arahana izay manana telegram dia mba manaraka azy amin'ny canal telegram zany mandrapatonga ny ordinateur ahitantsika azy ery. Fotoana fohy ihany tsika tratran'izay. Ho amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka amin'ny tany, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Anatina ny tompo isika hanome voninahitra azy, hidera azy, hananitra ny anarany amin'ny avo indrindra, ary hovakitsika miaraka ny Salamo 7:30. Salamo 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 dia mitohy amin'ny andininy 7:20 sy 4:20. Salamo 7:30 ny andininy 9 voalohany dia mitohy amin'ny 3:20 sy ny 4:20. Jehova efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitry ny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehova. Mandivoako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany, eny avo loatra ka tsy tratro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no antsoirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aho dia any ianao, ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandrika aza aho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra eo aparan'ny ranomasina, dia mbola hieta ny tananao ihany aho, na dia izany aza. Sy azony ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy aza aho, aoka ny maizina naronay, ary aoka ny mazava manodidinay ho tonga alina, tsia. Fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala amin'ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no mahary ny voko, mamolavolay ao an-kibon-dreniko ianao, hideranao aho. Fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ny tenako tsy miafina taminao, fonona tao miafinao, ka ny forononao hisy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita ahy, dia ny fony tsy mbola ary fady aza aho. Voasarotra eo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia ray akory aza. Endre zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitra, akory ny amaro ny nisany. Raha nisa izao dia maro isalavitra noho ny fasika izy. Raha mifoha aho dia mbola aminao ihany. Dinio aho, Andriamanitra, ary fantaro ny foko, izao toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalina mampahory ahy atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Ho fideran'Andriamanitra dia ataontsika ny hira ny antema 420, isaoranay Jehova tomponay.
miaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo. Rainay mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra mendrika ny fidarana tsara indrindra ianao. Tsy takatry ny saina ny alehibiazanao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Tsara avokoa ny zavatra nataonao. Ny zavatra noforoninao, ny zavatra tianao atao. Lehibe koa ny fitiavana efa nasehonao. Lehibe koa ny famindram-po efa nomenao. Ary nomenao nylay tokanao hamonjenanay mba tsy ho very izahay. Mbola nomenao koa ny fanahinao masina mba ahaizanay miara-dia aminao. Lehibe ny asanao ary lehibe ny anaranao. Asandratray ny anaranao satria hainao ny mandamina ny fiainanay, ny fotoananay, nomenao fialan-tsasatra izahay, ary dia tonga eto izahay hisaotra sy hankasitraka ary hanome voninahitra anao. Dera sy laza, esy voninahitra no tolotrainao Tompo, izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Ry havana rehefa niantso azy isika, nanolotra ny fidarana ho azy, dia manantona antsika koa izy. Tsy Andriamanitra lalo-dalovana izy, tsy fohy ny tanany, ary Andriamanitra fitiavana izy. Enoy ary ny sitrapony, tiany ampiatsaivina antsika amin'ity androany ity. Miray sasaina ianareo rehetra, ka miarah ory, fankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ataontsika ny hira voalamina, ny hira 4telopolo sy 500, ny andininy voalohany. Sitrapon'Andriamanitra ry havana, aoka andiny teny isika, iaiky ny fahataontsika ary iombom-bavaka, iaiky ny fahataontsika angataka fanadiovana, mba hahafahantsika mandeha fiainana vaovao indray. Hivavaka isika. Tsy avelanao hanamary teny izay Tompo fa mbola mifanahinao ihany no miantso anay hifona aminao. Noho ny alehibe mifamindram-ponao, dia afaka mitalao aminao izay hifona amin'ny ota izay nataonay tsy manitsy anay hatrany ianao ary manadio anay hatrany ihany koa. Diovy hatramin'ny motivation anay Tompo mba hahafahanay manantona anao. Efa nanao fanekena taminao izay fa matetika adinonay izany. Efa nanaiky anao izay fa tsy ataonay ny tianao ataonay. Natsoanao vavolombelona eto amin'ity tany ity izay fa ninitsy ataonay izany. Tianay anefa ianao. Tianao foana izay ninino nataonay. Tsy fonao izay ary tianao izay hanolotra ny fonay ho anao. Ko atolotray ny fonay mba ho diovinao. Miaraka isika manonona izay voasoratra. Ve famindram-po, mitalao aminao zahay, mamela ny elokay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avy azy fananay voankanompo anao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay, no angatahana aminao. Amen.
ry havana malala Andriamanitra fitiavana ny Andriamantsika ary tena manadio marina ny otantsika tokoa izy. Enoy ka raiso ary ny famelan-keloka omeny antsika. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ela ny elokareo no ny anarany masina. Midy rano Tompo. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika. Raha folo sy telonjatontsika ny andininy roa voalohany dia mangataka ny tompon'anjara mivavaka sy vakiteny hiakatra. Amen.
Miaraka ivavaka isika tompo. Tompo malalo mbola misaotra anao zahay fa tonga eto amin'ny fotoana izay homanao anay mba hahafantaranay bebe kokoa anao, mba hianaranay bebe kokoa ny amin'ny nao Jesosy, mba hanananay vatsy hiatrehanay ny fiainana izay omenao anay. Tompo, miaino anao izay mpanomponao, mitenena Tompo, ary hampanginy izay feo rehetra tsy avy aminao, fa ny feonao irery no hoeninay amin'izao fotoana izao. Saotra Jesosy eo, amen. Ovakitsika ny teny izay hitantsika eo amin'ny Jeremia toko 20, ny 7 ka hatramin'ny 7. Jeremia toko 20, 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova no taominao aho ka voataona, no samborinao aho ka resinao, tonga fiomehezana mandritra ny andro aho, izy rehetra dia maneso ahy. Fa naoviana no itenenako, dia tsy maintsy mitaraina aho. Eny, miantso aho hoe loza sy fandravana, fa ny tenin'i Jehova dia atao fanakorana sy fiomehezana isan'andro. Dia hoy izao, tsy hanonona azy aho na hiteny intsony amin'ny anarany, nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ato amin'ny taolako, ary sasatra ny aritra aho ka tsy mahazaka. Amen. Mbola ho toizantsika ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny Romana, toko 12, andininy 1 sy 2. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho, rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrakan'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Mbola ovakitsika miaraka ny filazantsara araka Matthieu 20, ny 1:20 ka hatramin'ny 5:30. Matthieu 20, ny 1:20 ka hatramin'ny 5:30. Safaty. Matthieu 20, ny 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Jesosy. Hatramin'izany vao nitorian Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka mijaliany olona sy ny loham-pisorona ary ny mpanoran-dalàna dia hovonoina ary hitsangana amin'ny andro 3. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka ny teny mafy azy hoe sanatria aminao izany tompoko. Dia eo aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka nijery tamin'i Petera hoe mankanesa toy voaka ianao fa tafitohina amiko ianao satria tsy misaina ny an'Andriamanitra ianao fa ny amin'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tahanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy
noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa no soa azy ny olona raha very ny ainy? Ary inona no omeny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia maly ny olona rehetra araka nataony. Amen. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy. Araka ny vavaka efa nasandratra teo dia ny fanahy masina ny ameno antsika izarana sy andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra anio. Ainga vao miaraka amin'ny tompo afaka mipetraka ny fiangonana. Ainga vao miaraka amin'ny tompo izany no lohahevitra no sotomina avy amin'ny perikopa androany. Ary ny epistily ho an'ny Romanina no vakiana teo no tsongaina manokana akatsika ny hafatra. Aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Izany tenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina izany ry havana dia fananarana, fitaomana ary fampianarana ny olona mba handeha amin'ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina. Manasa ny mpino ny apôstôly Paoly mba handeha amin'ny fahamasinana mba alalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fampianarany ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina manontolo io dia mampivoatra tsara fa ny kristianina dia tokony hanana fitondran-tena miavaka, izay ilay masina, amin'ny olona izao tontolo izao. Ka tokony ho hainy ny fetra tsy fampikasoany sy tsy iainany toy ny fanaon'ny olona izao tontolo izao. Ary izany izao tontolo izao izany dia tontolo iainany ihany anefa tontolo izay nametrahan'Andriamanitra azy ary tontolo ijoroany amin'ny maha-kristianina azy marina tokoa. Ianareo ny fanahy sy ny tany ary fahazavan'izao tontolo izao. Ho Jesosy raha nitory teny izy tao an-tendrombohitra. Mateo 5:7-10. Aza manaraka ny fanao izao tontolo fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izay didy, izay fananarana izay no tena ifatoantsika androany maraina akatsika ilay ainga vao miaraka amin'ny tompo. Fa maninona no ilaina izany fanavaozana ny saina mba hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra izany? Raha apetraka ny fanontaniana hoe
fa maninona isika no manao ny sitrapon'Andriamanitra na hoe inona ny antony manetsika atsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ho maro ny valiteny omentsika toy ny hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra isika satria tia azy. Misy famatorana ngezabe tena fanehoam-pitsan'andro ka hanaraka. Izany hoe tena mitaky fandavatenanao ny fanarahana ny tompo, ny fanompoana ny tompo. Dia hoy koa Paoly, tsy fantatrareo fa raha manolo tena ho mpanompy ianareo dia mpanompon'izay arahanareo. Amin'ny Romanina 9:1-10. Be dia be ry havana no azo amaliana ny hoe inona avy ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray tsika gagagaga amin'ny liturjia sasany. Indraindray tsika gaga hoe toa tsy nisy filazana sitrapon'Andriamanitra teo fa tonga dia famelan-keloka, tonga dia mandeha ny toroteny sy ny sisa. Ny valiny dia hoe satria ny tenin'Andriamanitra rehetra mihitsy no milaza ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny valiteny isariana manokana ny saintsika androany ary mifameno amin'ny telo voalaza teo dia manao ny sitrapon'Andriamanitra isika satria izay mihitsy ny fikasan'Andriamanitra ho antsika zanak'Andriamanitra. Ny tanjom-piainantsika eto an-tany ary ny tokony ilofosantsika andro aman'alina dia ny alala sy ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no ny tenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Petera 2:1-2. Izany tenin'ny soratra masina izany ry havana dia midika fa plan an'Andriamanitra mihitsy ny nanome ireo tsindrimandry nanoratana ny Baiboly mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fisainan'i Kristy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrinandron'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitazanantsika amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7-7. Dia hoy koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia 7:2-7 hoe an Jehovah Andriamanitra ny zava-miafina fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Ankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Mazava arak'izany ry havana fa ny tenin'Andriamanitra no mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra mila fantaritsika. Izany fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe ny fampiarana ny teniny anefa ry havana dia tsy zavatra mandeha ho azy na dia mety ho fanapahan-kevitra sy safidy ndraisitsika aza, fa ny olona mandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ihany no tena afaka manao izany sy mahita fahombiazana amin'izany. Averiko indray, ny olona nandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ihany no tena afaka manao izany ary mahita fahombiazana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Azavaiko. Rehefa miteny ny apôstôly Paoly hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia tena milaza traikefa tena niainana izy, expérience vécue ho an'i Paoly. Fantany ny vokatry ny faneken'ny tompo ho tompo sy mpamonjy azy, ka tiany koa isika andeha sy hiaina toy izany. Marina fa mety tsy izoviana amintsika intsony ny momba ny apôstôly Paoly, fa ahatakarantsika tsara an'izany lesona ngezabe hoe ny olona mandray ny asa-pamonjen'i Jesosy izany ihany no tena mahomby amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, dia andeha isika androany mba hiverina manokana amin'ny fiainan'i Paoly ary hiezaka ao anatin'izany anao fampitahana sy fakana lesona ho an'ny fiainantsika manokana. Tantara sy biografia kely ara no hanomboantsika azy momba ny Saoly lasa Paoly. Jiosy izy teraka tany Tarsosy any Kilikia araka ny asan'ny apôstôly 2:2,
dia ndray aman-dreny moa zany dia jiosy ny rainy dia fariseo nobeazina tamin'ny fomba jiosy izy zany dia voalazany mpandinika fa sandrin' Jesosy sy Paoly teraka 9 taona teo eo tao aorinan' Jesosy izy ary maty manodidina ny 17 taonany teo eo. Ny asa nataony tamin'izy mbola fariseo dia mpanamboatra lay, tente, ary nianatra ny lalàna jiosy teo ambany saokany Gamaliely izy, manampaizana ambony momba ny lalàn'i Mosesy Paoly, ary akoatr'izany dia tena nianatra zavatra be dia be tokoa izy, nianatra teolojia, nianatra filozofia, literatura. Hitantsika amin'ny fahaizany manoratra ny ao amin'ny testamenta vaovao dia ny boky 13 amin'ireo 17 dia i Paoly no nanoratra azy. Mahay geografia koa izy satria nitety tany be dia be ary mahay resaka sambo amin'ny mampanamboatra tente sy cordage ary voilier. Dia Paoly koa dia azo heverina hoe mpanao fanatanjahantena ary ao amin'ny boky ny Efesiana ohatra dia noho ny efa niova fo izy dia ohariny amin'ny mpiazakazaka ny kristianina ka ny loka hoy izy dia ny mba handray ny satroboninahitry ny fiainana. Dia mahay langue maromaro koa, mahay teny pirenena maromaro koa i Paoly, mahay arameana, mahay hebreo amin'ny majosy azy, mahay teny grika izy satria civilisation ny ainany tamin'izany ary mahay latin satria izy koa dia nizaka ny zoam-pirenena romanina. Olona manana faripahaizana ambony, niveau intellectuel ambony zany izy ity. Rehefa vita ny fianarany teo ambany saokany Gamaliely dia lasa fariseo ary mpikambana tao amin'ny Sinedriona izy araka ny asan'ny apôstôly 9:20. Dia teo izy no nanomboka tena nanenjika ny fivavahana kristianina satria no laviny ny maha-Mesia an Jesosy. Ny fampianaran'ny fariseo dia miandry ny Mesia araka ny Daniela 7:17, miandry ny Mesia izay ho avy hidina avy amin'ny rahoan'ny lanitra hodidin'ny anjely ary tsy ho faty mandrakizay. Jesosy anefa nolazaina fa Mesia nefa teraka tany an-tranon'omby ary maty teo amin'ny hazo fijaliana na dia nandresy ny fahafatesana azy. Dia teo zany Saoly no tena narisika nanenjika ny fiangonana ary nangataka lalana tamin'ny mpisorona be mihitsy izy hampiditra ponja ny kristianina na ny hamonoana azy ireny mihitsy aza. Dia nahazo alalana izy araka ny efa fantatritsika hamono ny kristianina any Damaskosy. Ary eny an-dalany Damaskosy izy araka ny asan'ny apôstôly 5 andehanao zany asa iraka hamono sy hanenjika kristianina zany dia nenjera nahita mazava lehibe dia haitsika tsara le feo reiny hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Dia nanontany izy ka nanao hoe fa iza moa ianao no enjehako? Valiny izao no Jesosy izay enjehinao. Mitsangana fa taranaka voafidy ianao. Taorian'izany dia jamby izy nandritry ny fotoana vitsivitsy ary nisy mpanompon'Andriamanitra nametra tanana taminy ka nampahiratra azy indray. Dia teo no nanomboka ny fibebahan'ny Saoly lasa Paoly. Niona tamin'i Jesosy izy ary nanorina fampianarana vaovao ka ny fampianarana fototra dia ny finoana an Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nandresy ny fahafatesana ka nitsangana izay no fototry ny finoana kristianina. Fa raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny finoanay. Hoy izy ao amin'ny Koritianina 1:12-10. Ny fototry ny finoana kristianina dia Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ary izany ry havana dia tsy finoana ara-tsaina hoe izay ny zava-misy dia inoana, fa ny finoana hoe raisiko Jesosy ho tompoko sy mpamonjy ahy ka dia misy dikany, misy vokany eo amin'ny fiainako mihitsy izay fahafatesan'izay ny rany nalatsany hamonjeny ahy. Ary dia ao anatin'izay fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty izay, ao anatin'izay ny fanalahidin'ny fiainako. Izao ho avy mba hanana ny fiainana hoy Jesosy sady hananany be dia be.
Ny tantaran'ny apôstôly Paoly arak'izay nitantaraina teo izay dia tokony mampieritreritra antsika koa amin'ny fiainantsika manokana. Everony manana vina na ambition sika na ny ray aman-drenitsika manana tanjona kendrena mba ho tafita, manam-pahaizana sy ny sisa. Mianatra na ampianarana zavatra be dia be tsika. Izany hoe manana fahaizana ara-tsaina, bagage intellectuel, ary ao anatin'izany koa tsika dia mandova ara-kolontsaina, manana héritage culturel. Ohatra tsika hoe izao ny fombanay malagasy. Fa io lova ara-kolontsaina io dia tsy voatery amin'ny fiaviantsika ihany, satria koa tsika mety ohatran'ny Paoly hoe teraka tany Madagasikara fa nanoro-ponenana taty Frantsa dia lasa citoyen frantsay, dia misy koa azany amintsika ohatrany hoe efa nipetraka tany Afrika na tany Canada na tany États-Unis, dia ny tinambara dia volavolain'ny fiarahamonina maro ny saitsika sy ny mombantsika. Dia ohatran'ny Paoly izay nianatra mafy ny lalàn'ny Mosesy koa, dia isika koa dia manana bagage spirituel. Izay zavatra mandresy lahatra antsika momba an'Andriamanitra. Ary tsapy izany ry havana fa na amin'izao androntsika izao aza, indraindray na samy kristianina aza, dia tsy mitovy ny fandraisany zavatra anankiray. Ao amin'ny filazantsara Matthieu ohatra dia misy ny fampianaran'i Jesosy momba ny fanetretena sy ny famelan-keloka, nefa tena sarotra amintsika, sarotra amin'ny kristianina maro ny hanao an'izany, fa matetika isika mbola feno avinavina sy feno fieboeboana foana. Raha za kosa aloha ny dia izao ihany. Tena hoe samy manana ny maharesy lahatra azy. Ary tsy vitsy amintsika kristianina koa ohatra, tena mahazo fampianarana momba ny fotom-pinoana, nefa ohatra hoe mbola mijery horoscope ihany isan'andro amisavizana ny fiainana. Tany Madagasikara dia nahita olona maro manatona mpanandro, mpiskidy, mitady fiarovana, ozy sasany mitady fanambinana. Tsy lazaina amintsika tsony ny mpiray-tanindrazana miditra amin'ireny fikambanana miafina amboamboarina ety ivelany ho fanaovana asa soa, nefa ny ao ambadikany dia fatakitsika fa tena pakta amin'ny Satana. Ary dia vovolavolan'izany rehetra izany ny sain'ny olona maro. Rehefa jerena nefa ireny olona ireny, misy amin'ireny vita batisa, mpandray fanasan'ny tompo, misy ara-diakona. Ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana hoy Jehova. Hosea 4:4-5. Ry havana, miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamatarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiovam-pon'ny Paoly ry havana dia tena ainga vao niaraka tamin'i Jesosy tokoa. Ary ireo talenta marobe, ny fahaizany, ny hafanam-pony sy ny heriny rehetra nampiasainy teo aloha, dia lasa fanomezam-pahasoavana nampitomboin'Andriamanitra tao aminy ka netiny nitory an'i Jesosy, netiny nampiely ny vaovao mahafaly. Fa izy no niavian'izao rehetra izao, ary izy no miazo azy, sady izy koa no antony, izy anie no membonahitra mandrakizay. Mipetraka ara ny fanontaniana amin'ny mahanao anao, ao anatin'ny fihevitrao, ny prinsipa, ny fombanao, efa niona tamin'i Jesosy ve ianao? Sao dia toan'ny Saoly, mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy fanaovana ny asa iraka fotsiny, kanefa tsy ho an'i Jesosy, ary tsy amin'ny anarany no hanaovana izany. Hoy Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ary indraindray tia tena voanapatsiahivy mpitandrina nay komity tamin'ny fivorianay farany, misy ihany hoy izy ny manao ny asa amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nandray ny asa mpamonjena akory. Tsy nandray azy ho tompo sy mpamonjy akory, ka dia asa maty ary fatiantoka fotsiny izany asa izany. Maro ny anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko,
tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zahay, ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy fantatro ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Sao dia fahazarana fotsiny no ivavahantsika ny trano maraina, atoandro, hariva, alohan'ny sakafoanana. Sao dia hoe mivavaka amin'ny fombafomba fotsiny isika. Sao dia sanatria fahazarana fotsiny no ahatongavantsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, na ny anarantsika ny culte amin'ny YouTube fa mety hoe te-iona amin'ny mpiray tanindrazana, mahafinaritra ny miheno hira gasy, mihira teny gasy. Efa niona tamin'i Jesosy fehinao. Sao laha ny lalan'ny Damaskosinao dia tena ity asa fanompony ity mihitsy. Sao ny lalan'ny Damaskosinao dia ny avinavinao, ny tsy fahaizanao mamela heloka, ny ambom-ponao. Raha ampiasaina ilay tenin'ny tanora dia hoe samy manana ny lalan'ny Damaskosiny. Sao izy Jesosy efa mandondona ao ambaravarany fonao fa ianao ny mbola manidy mafy, ary ny loza sao dia ianao mihitsy ilay tena manenjika sy manohatra azy ohatrany nataony Saoly. Sao izy efa miantso anao ao anatin'ny isan'andronao sy ny fievitrao fa ianao no mbola manetsy tadiny. Sao izy efa manatsotra ny tanany hanangana anao amin'ny fahalavonao isan-karazany, arak'asa, ara-bola, ara-pahasalamana, ara-pifandraisana, fa ianao no mbola mikiry handeha amin'ny herin'ny tenanao rery foana ihany sy variana amin'ny tady vahaolana any akafa. Mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarana hoy Jesosy. Miresaka fanavaozana ny saina sika ry havana dia variana fa amin'izao fotoana izao tsy haiko ianareo raha mahatsikaritra otra fa mirongatra be, tena be dia be mihitsy ny offre na coaching amin'izao fotoana izao. Milaza azy ho coach ny olona maro. Tena betsaka ary na ny kristianina aza dia liana mafy amin'ireny coaching na développement personnel ireny. Nahita pub voahaingana hoe devenez la meilleure version de vous-même. Ary boky be dia be no mivoaka amin'izany lohahevitra izany. Tsy voatery hoe ho ratsy izany, fa kosa ho antsika kristianina dia aza mitady lavitra. Jesosy no mpampianatra tsara indrindra, meilleur coach atsika, ary ny tenin'Andriamanitra mitory lalana ho atsika. Fa ny ilony tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Vakio manontolo ny Salamo 5:100 milaza ny hasaribidin'ny tenin'Andriamanitra. Raha nanangana any Saoly Jesosy tamin'izy nenjera tany amin'ny lalan'ny Damaskosy dia nolasainy hoe mitsangana fa taranaka voafidy ianao. Izany koa no ampatsiahiviny afatry ny tenin'Andriamanitra atsika androany fa taranaka voafidy sy kireto fanjakam-pisorona firenena masina. Ry havana, azo atao hoe tapitra androany ny fotoam-pialatsasatra na vacances d'été 2020. Talohan'izay tsika dia nandalo sedra sy vanim-potoana hafakely teo amin'ny fiainantsika dia ny confinement izany. Hatramin'izao dia mbola miaina ny vokatry ny fisian'ny coronavirus sika. Amin'ity herinandro avao ity sika hanitsaka indray ny volana septambra hanomboka atao ampidirana, ary matetika ny fotoana toy izao dia fanaovana viana, fametrahana tanjona na koa fandaminana vaovao entina mamakivaky ny tao-pamokarana, tao-piasana, tao-pianarana. Amin'ny herin'ny culte de rentrée toy ny fataontsika isan-taona. Tsapantsika nefa amin'izao fotoana izao fa natsimbadiky ny coronavirus ny fiainantsika. Ny mpandinika dia milaza fa hoe il va falloir vivre avec, ary ny tranga rehetra dia manam-pirofo amintsika fa tonga eo amin'ny fetrany ny zanak'olombelona. Maizina amintsika ny ampitso Sao dia lasa hoe zone rouge indray aty amintsika, mety hisy reconfinement aza hoy ny sasany. Ny siantifika tsy mbola nahita ny fanafodiny, entsika mbavaka ny amin'izany ary dia mahatoky ny tomposika. Ary
tsika ilay zatra nanao projet teo aloha reny a mino aho fa ohatr'izay daholo tsika tena seho an'Andriamanitra tokoa fa izy no matateraka ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany. Ary na isika reto ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity aza dia tsy misy malala hoe ohatra ny ahoana ny fiainantsika ato amin'ny heriny amin'ny tapa-bolana afaka iray volana. Hiverina toy ny taloha ve aritra hafiriana izao contexte iainantsika izao. Tamin'ity herinandro ity dia niona tamin'ny mpianakavin'ny finoana sasatsasany dia fanany ihany izay dia hoe vitatra eo ilay bizobizo antsika isaky ny miona zany mety hoe tsy izay intsony ny iainantsika manaraka. Mibosesika ny fanontaniana maro isan-karazany. Ao anatin'izany dia manasa antsika ny tompo aka ainga vao miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amaranako azy amin'ny lafiny pratika dia ahoana ary zany no hanavaozana ny saina. Zavatra telo ry havana, zavatra telo no tiana amehezana izay voalaza teo. Voalohany, raiso Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra hide izay mino ny anarany. Efa nazavaina tamintsika teo ihany fa ny fandraisanao, ny fanekenao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao no ampanana aingavao anao eo amin'ny fiainanao. Ataovy tena misy dikany, ataovy tena tsapanao fa raha manaiky ny asa-pamonjen'i Jesosy anao dia ho hitanao ny fahefana sy ny herin'ny vidiny raha ny Jesosy nalatsaka ho fanavotana anao. Faharoa, hiainy feno ny tenin'Andriamanitra. Feno hivavaka, hira fiderana ary tenin'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro. Mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Hivavaka sy fiderana ary tenin'Andriamanitra io ry havana dia tena tokotelo na nasa mahandro fanazarantena tokony ataontsika isan'andro raha mbola tsy mahavatra an'izany tsika. Hoy ihany pasteur taminay komity hoe raha mbola voaisanareo ozy izy, mety efa renareo koa izy ny tena izay, raha mbola voaisanareo ozy izy ny isan'ny vavaka ataonareo anatin'ny iray andro dia mbola tsy olom-bavaka ianareo zany. Tsy verenako intsony ny afatra momba ny herin'ny tenin'Andriamanitra efa nivelabelarina teo. Fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Romana 10:17. Andao ary inoina ny toriteny, hiainana ampiarina. Ary ny finoana raha teo isika tamin'ny toriteny tamin'ny heriny no ahafahantsika milaza fa Jesosy ilay teny tonga nofo no Mesia sy Andriamanitra velona. Farany, asiantsika teny ihany ny fanompoana an'Andriamanitra mba ho fanavaozana ny saintsika hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ry havana dia tsara ihany ny mampatsiaro antsika ny sorotr'asa ampiangonantsika tamin'ity taona 2024 ity, fiangonana mivelatra sy mitombo ary miorina tsara. Raha tsy tadidinareo izay dia afaka mitsidika ny tranokalan'ny FPMA Toulouse ianareo fa misoratra ao amin'ny panière ao izy vao manokatra ny pejy ianareo. Izany sorotr'asa ampiangonana izany dia nisotomina tao amin'ny Isaia 4:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Alalao ny toerany ilainao ary ao ka hoenjahana ny ambaindainao ka azavela isiketrona alavao ny kofeinao ary ahoreny mafy ny tsy matainao. Izany dia tenin'Andriamanitra mitona antsika ampitombo ny finoana, ampitombo ny fanoloran-tena. Mbola betsaka ny ezaka tokony himasoko, tokony himasonao, tokony himasontsika rehetra. Na amin'ny mahampiangona zany, na amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo zany, any amin'ny sampana, any amin'ny vondronasa sy ny sisa sy ny sisa. Betsaka ny fomba sy fitaovana efa napetraky ny fanahy masina amin'ny fitondram-piangonana FPMA Toulouse hitombotsika amin'ny fanoloran-tena. Tsy fampitanisa fa androantsika samy malala ny azy eo anatrehan'ny tompo ary samy obitsihany fanahy masina mba anana aingavao miaraka amin'ny Jesosy tokoa. Fanamby goavana be zany ry havana, defi apetraky ny tompo ho an'ny mpiangon'ny FPMA Toulouse rehetra.
Ary raha ampivadiana amin'ny loha hevitra androany hoe ainga avao miaraka amin'ny tompo dia Jesosy tompo ilaina n'olo tena ho mpamonjy anao. Raha izy no raisinao ho tena tompo sy mpamonjy anao dia tena lasa fitaovana mahomby eo ampelantanany ianao tanteraka soa ny fikasan'Andriamanitra ho anao. Tsy ho an'ny sorotr'asam-piangonana ihany fa ny sorotr'asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mihitsy no tanteraka ary dia ankalazaina eo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izany anie ilay ainga vao raisinao miaraka amin'ny tompo androany. Ho tahiana izay olona matoky an' Jehova dia izay manana an' Jehova ho tokony fa toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan-drano mandeha ka tsy atahotra dia na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Jeremia 7:17. Dia ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Manao vavaka mangina ny potsika antsika ray minitra eo bandiny tsika tena ny amin'izay teny voaraitsika nomenantsika teo. Mino aho fa mitondra hery vaovao atsika indray ny tompo tao aorianan'iny teny nomeny iny izay fanavaozana ny saina. Zava-dehibe loatra ho atsika kristianina fanavaozana ny saina. Raha ohatra ianao ka te hanana résultat amin'ny fiainanao ka tsy miova mihitsy ny zavatra ataonao dia mijanona eo ihany io, tsy zatra miova mihitsy. Fa raha tianao hanana résultat hafa ianao amin'ny fiainanao dia tsy maintsy misy zavatra hafa koa ataonao. Ohatr'izay ny hafatra meny tompo antsika teo, mila miova amin'ny fanavaozana ny saina. Nataditako i Gamalael la même génération en Paul dia efa nomena antsy izy teto amin'ny tendany teto hoe raha ohatra ianao ka tsy miova mihitsy
famitana ny mahakristianina anao dia ho vonoana ianao. Inona ny valiteniny ramose? Zao 7-20 taona zao. Ary nandritra n'izay niainako izay Jesosy Kristy mbola tsy mivadika tamiko mihitsy. Dia ianao zao androany zao ve no ampiova ny finoko? Izany teny izany no ilayntsika mba hahafahantsika miorina, satria tenenina tamin'ny toriteny tao zao le resaka fanompoana. Dia indraindray tsy fantatsika loatra hoe inona ny tena fanompoana. Ary raha ohatra tsy haintsika ilay izy nefa ataontsika dia misy teny gasy mahafimehy mihitsy ity, sady mahafinaritra ary hoe miasa jamba rafozana. Tsy fantatry ny tompo akory ny zavatra ataonao alany andro ianao raha ohatra ka tsisy fanoloran-tena eto amin'ny fiarahantsika amin'ny vavaketo. Ka dia narefatra tamin'ny tompo isika dia hiara-iombona amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny tany hanambara ny finoantsika ary eo am-pitsanganana anaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zana ny lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanomboka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy toa, avy any no hiviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonany ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra, na isika izay manatriketona ianareo any tokantrano izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Indreto ny fampahafantaram-baovao vitsivitsy sy ny asa miandrantsika indray, koa samy mandray izay tandrify azy avy. Vaovao nasionaly, taratasy voaray mikasika ny zakabe, SVK iraisana sy SLK iraisan'ny FPMA. Ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny FPMA, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilantany izahay mba ho tian'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho aminay. Korintiana 2:4-7. Noho ny fitohizan'ny fampiarana ny fepetra-ara-pahasalamana noho ny valanaretina Covid-19, dia nandray fanapahan-kevitra ny komity mpikarakara fa iroso amin'ny drafidraby amin'ny zakabe iarahan'ny SVK sy SLK iraisana eto amin'ny FPMA, izay zotra ny 19 ka hatramin'ny 20 Oktobra. Izany dia ho tanterahina amin'ny alalan'ny haino amanjery sy ireo radio an'ny FPMA. Mbola mamerina ny fanasana n'ireo izay manana traikefa amin'izany anatevina ireo voamera mpikarakara. Aoka samitondra ambavaka ity soritra asa lehibe ity isika. Toy izao ny vaovao voaray avy eto amin'ny tafo. Rakim-pisaorana, noho ny fahasoavan'Andriamanitra nirotsaka teo amin'ny fiainany dia nisy olona roa nanolotra rakim-pisaorana 30 € sy 100 € ho an'ny fiangonana tamin'ny Alahady 13 Aogositra lasa teo. Vaovao fanentanana mikasika ny rakitra sy ny ajidy. Ho fanohanana ny asam-piangonana izay tsy maintsy atao dia ampirisihana trano isika mba handrotsaka ny rakitra sy ny ajidy izay tafiditra ao amin'ny fanajana ny andron'ny tompo dia ny Alahady izany, na afaka na tsy afaka manatrika mivantana ny fanompoam-pivavahana aza isika. Ny andron'ny tompo dia mitoetra ho andron'ny tompo, ary ny fanajantsika izany sy ny adiditsika amin'ny tompo sy ny fiangonana dia tsy miato noho ny asan'ny teny amintsika. Ko ampatsahivina fa misy fomba telo
afahantsika manatanteraka izany dia ny virement, ny chèque, ny carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Eloasso izay afaka ataoko ao amin'ny tranonkalan'ny fiangonana FPMA Toulouse, rubrique volondranasa, vola sy fananana. Fa afaka manao izany koa isika ao aorian'izao ny fampoam-pivavahana izao ao anatin'ny arina etsy ampiravana. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny antony ireo fandraisana anjara na horakitra, na hadidy, na rakim-pisaorana. Maneho ny fisaorana feno antsika hatrany izay efa tsy mitsahatra mamaly ny antso ary manentana ny fiangonana manontolo mbola hanohy izany. Ny dialintsika manaraka dia ny fanompoam-pivavahana amin'ny Alahady 7 septambra heriny anio dia arahina fandraisana ny fanasan'ny tompo ary atao any amin'ny temple du Salin manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Misaotra naharitra ny anao hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana malala amin'ny tompo, tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny vahiny isika, ka misy aminareo zao maraina zao vao tonga miara-mivavaka amin'ny fiangonana dia angatana mba hitsangana eny amin'ny toerana mba ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Tsy misy zany androany maraina fa dia mitoy ny fanompoam-pivavahantsika. Misy fanampim-baovao ho lazaina amintsika ihany, ny mpitandrina dia nanatanteraka asa misiona any Annemasse, izay no tsy mahita azy eto an-toerana. Faharoa manaraka an'izay dia amafisina ihany fa culte de rentrée zany ny amin'ny Alahady heriny anio any amin'ny temple du Salin. Hitanareo ihany ny zavatra miseho manodidina antsika fa noho ny valanaretina mbola mirongatra dia betsaka ny fepetra tsy maintsy arahana ary ny fiangonana koa dia ao anaty voakasika izany, ka na dia nieritreritra ary ny fiangonana fa hiverina amin'ny laony ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fidirana dia tsy izay ny fandaharan'Andriamanitra ka eketsika mpitiavana izany. Ka noho izany dia mbola ho voafetra ihany ny isan'ny olona afaka miangona isaky ny Alahady manomboka amin'ny volana septambra, ary ny fisoratana anarana dia tsy miova araky ny fandaminana efa nalefa ny diakona tamintsika. Ary iritsika fa hiverina amin'ny laony arak'izay iren'ny tompo ny zavatra rehetra, fa araky ny toroteny lazaina tamintsika teo dia ny fatokisan'Andriamanitra, ny fiainana ny teniny, ny vavaka isan'andro no angatahany tompo amintsika amin'izao andro sarotra izao. Ka na dia izany ary dia mbola mirary fidirana feno sambatra ho antsika rehetra, ho an'ny ankizy, ho an'ny ray aman-dreny amin'ny herinandro ambony iny. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, tsara loatra tokoa ianao ary izany fahatsaranao izany tompo dia manesika ny fonay tompo hideranao mandrakariva. Fa raha tanteraka soamantsara tokoa tompo izao fotoam-pivavahana izao dia noho ny fitiavanao anay manokana, noho ny famindramponao aminay, noho ny fahasoavanao izay miavosa tokoa tompo eo amin'ny fiainanay, satria mbola sitraka ao hatrany ny ahenoanay ny teninao, sitraka ao hatrany ny iderahanay ianao amin'ny tony tempolinao masina itony, ary iarahanay miompopeo koa na dia tsy miaraka mivavaka eto azy izay tompo, any tokantranonay tsirairay avy ihany dia mbola sitraka ao ny arahanay manompo anao. Ankehitriny tompo dia te hideranao izay Jesosy eo, noho ny fitiavanao ny tsirairay avy tamin'ity andro anio ity, na ny nanatrika teto izany na ny tsy nanatrika teto fa ny tokantrano tsirairay avy ihany, ny mbola nanambarahanao ny sitraponao taminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra satria manavaoana isan'andro tokoa ianao tompo, ary tianao ny androsoanay bebe kokoa eo amin'ny fanarahana anao, eo amin'ny fiarahan-dalana aminao tompo, ka dia omenao anay ny
fahafana mandreny izany sitraponao izany, hanavaozanao anay, ary mba hiovanay tokoa Tompo amin'ny fanavaozana ny saina araky ny teninao izay nampianarina anay androany. Tompo, tehirizo ao anatinay izany teninao izany Tompo, mba tsy ho enonay amin'ny sofinay havia dia avoakanay amin'ny sofinay ankavanana, fa mba tena ho tehirizinay Tompo ary ampiarinay amin'ny fiainanay manontolo, satria izany tokoa no mbola mato izao izany, mbola hivelomanay Tompo eto amin'ity tany ity. Koa ankehitriny Tompo, rehefa nampaherezinao teto izahay Tompo tamin'ny alalan'ny teninao, dia sitrakay koa Tompo ny mitondra eo aminao ny fiainanay rehetra, dia ho an'ireo izay marary Tompo, na ny tokantrano, na ny amin'ny hopitaly, naiza misy an'ireo izay tsy salama Tompo, dia mangataka ny anateranao fanasitranana ho an'izy ireo. Tsy ho fanasitranana ranofy ihany Tompo, fa indrindrandrindra koa ny fanahinay, dia mba ho sitranonao satria sitraka ao loatra tokoa izany. Ho an'ireo izay manana fasairanana, na inona fasairanana misy Tompo, dia ianao nefa afaka mamaha ny olanay rehetra. Ianao no mpamaha ny olanay Tompo, ka dia apetraka sy angatahana aminao izany Jesosy, mba ianao nandray an-tanana izany olana izany. Ao koa izay manam-pahoriana Tompo, ianao ny mpampionona mahay, ka dia angatahanay aminao Tompo ny ampiononanao an'izy ireny tsirairay avy, ka nomezanao azy indray ny herim-panahy Tompo, ahafahany mijoro. Tompo, dia mbola mangataka aminao izay ho an'ity fiangonanao ity, izay misy vala maro tokoa. Ondronao tokoa ny amin'izany vala izany Tompo. Ianao ny mpiandry tsara Tompo, izay miandry ny valanao. Ka noho izany dia angataka aminao izay Jesosy, jereo isam-batan'olona isan-tokantrano, izy ireo Tompo, indrindra amin'izao valana retina izay mianaka izao indray Tompo, dia ianao no Andriamanitra aro sy hery ho anay, ka dia ataovy azonay antoka tokoa Tompo, izany maha-Andriamanitra aro sy hery ho anay izany. Dia misaotra indrindra Tompo, ny amin'ny mbola fijoroany izao fiangonanao izao, dia ianao no hitahy ny asa rehetra izay atao koa amin'ny fiangonanao Tompo, anitatra ny ambaindainy izany tokoa ianao. Jesosy, tsy feno ny vavaka izay ataonay raha tsy fenonay amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay no izay anasazy ao anay, ary mamelà ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Lasa mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe sika na tanteraka izao fotoana izao, nanatrika antsika izy, na nadio antsika, na nome hafatra, manome fifaliana sy fiadanam-po ihany koa. Misaotra ny vala fahazavana, toto sy nahamasaka ny fotoana, mpandray anjara, ny tompona andraikitra samihafa, ny teknisiana ihany koa matetika, madiny teknisiana satria rehefa miditra tsika matetika dia zareo efa eo, dia mivoaka koa tsika zareo mbola eo, dia ohatrany hoe meuble eo zareo, fa isaorantsika zareo amin'ny zavatra vitany izay ataony isan'andro fanompoana ny tompo. Hoainga avao miaraka amin'ny tompo tokoa manomboka izao ny fiainantsika. Amarana fotoana ary tsika, ka alohan'ny hafatra sy tsodrano dia ataontsika ny hira 740 ny andininy voalohany. 740 ny andininy voalohany.
zao no afatra omeny tompo antsika amin'ity alady maraina ity. Mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana. Tany ny finoana ho ampingy izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miembena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Dia raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana aneo anareo rehetra ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Toizantsika ny andininy faharoa. Ianao ianjady pahory marobe amin'izao fiainana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo.